mpanompon'Andriamanitra mahomby dia mpanompon'Andriamanitra manana fanoloran-tena miavaka. Fantany fa nofidian'Andriamanitra izy. Fantany tsara hoe za dia nofidian'Andriamanitra. Dia noho izy nofidian'Andriamanitra izay no mahatonga anazy manolo tena miavaka, tsy mitovy amina pino. Ny pino manko andeha hivavaka any am-piangonana dia tiany vavonjy izy ho any an-danitra, dia mivavaka an-tany. Fa ny mpanompon'Andriamanitra indray tsy ohatry izany. Fantany fa nofidian'Andriamanitra izy, hanao ny asany. Dia manolo tena ho an'Andriamanitra izy. Andro aman'alina manamasina ny tenany, andro aman'alina izy. Amin'izay fifidianana sy antso nataon'Andriamanitra tamin'izay. Aleo maka tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 andininy fa 8:10 sy 9:10. Tahaka ny nanirahanao ho amin'izao tontolo izao, no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao, ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasinany fahamarinana azy. Hitanareo, fantatry Jesosy, no sain'ny Jesosy. Mihaino tsara nareo fa nirahana izy ho aty amin'izao tontolo izao. Nirahana, rehefa nirahana zany izy hiasa ety amin'izao tontolo izao, dia noho izy nirahana ety amin'izao tontolo izao, dia nataon'inona ny tenany? No hamasininy ny tenany mba hahafahany havitan'izay asa nanirahana azy zay. Satria tsy possible mihitsy Jesosy hiavaka amin'ireo olona nanirahana azy ireo raha tsy masina izy. Dikan'izany sika irahana io zany mila maninona? Masina, manana fanoloran-tena miavaka, manana fitsipim-pitondran-tena manokana ho atsika mihitsy, tsika tsirairay avy. Izany eneny mahatonga ny olona mino anao satria anao tsy mitovy aminy. Fa raha mitovy aminy nareo ataony ahoana ny ino anao? Dia ohatrany samy mpinamana fanafisafilo reny, laha ty lesy le bantikô mika safisafony loana, satria reny atao hoe olona mitovy reny. Fa ianao tokony hita mihitsy hoe afy ty olona ity, miavaka ity olona ity, manana fahamasinana miavaka, fanoloran-tena miavaka. Tahaka izany daholo ireo olona nirahan'Andriamanitra rehetra atao anatin'ny Baiboly. Raha tianao hisy fiantraikany ianao eto amin'izao tontolo izao rahalahy, dia mila manana fanoloran-tena miavaka ianao. Iza ny nanamasina an' Jesosy teo? Iza tsara izy teo? Ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako. Iza ihany zany manamasina anazy? Izy ihany no manamasina anazy. Azonareo moa zany? Ianao zany mila maninona ianao? Manamasi-tena ianao. Ianao no miezaka tsy mikitikitika fahalotona, satria ireo olona hoentinao reo atao inona? Ho alàna amin'ny fahalotona, tehirizina ho amin'ny fahamasinana. Dia noho ny amin'ireo olona ireo mba hahafahanao mitondra an'ireo olona ireo, mba havitanao manao ny asanao amin'ireo olona ireo, dia ataonao inona ny tenanao? Hamasinanao ny tenanao. Zay ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina toko 2:10, vakeo amin'ny 2:1 ao, vakeo somary aingakainga antsika. Mpanompon'Andriamanitra mahery vaikinareo raha rahanareo ty zavatra resako ty, ary ho fampitadiavany olonareo.
zay atolotra anareo ny tenanareo ho fanatotra velona masina sitrakan'Andriamanitra. Zany hoe ianao mana-masy tena dia atolotra ho anao ny atolotra ho an'Andriamanitra ny tena iny ty atolotra ataoko fanatotra ho anao ty tenako ty, hiasa ho anao hanompo anao olona manana fahamasinana miavaka vao mijoro ianao tonga dia reo hoe olona manolo tena ho an'Andriamanitra ty olona ty. Vao misokatra ny vavanao mamoaka tena anankiray na fehezany tena anankiray dia re mihitsy hoe olona manolo tena ho an'Andriamanitra ty. Misy akony ny fehezany tena aloka ny vavanao, misy akony ny toroteninao, tsy toroteny tsara petrapetraka fotsiny fa torotenin'ny olona manolo tena, torotenin'ny olona manamasy tena, tsy mikasika fahalotona, tsy mikasika faharatsiana, tsy mikasika tsy fahamarinana araka ireny toroteninareo ireny. Manana fieritreretana madio araka ireny toroteninareo ireny, fieritreretana tsara, manana fitiavana araka ireny toroteninareo rehetrarehetra ireny. Marina daholo anie ireny toroteninareo ireny fa izy mila iainana. Zany hoe amin'ny teny baikola izy dia mise à part, zany hoe olona voatokana manoka ny tena. Ianao mihitsy zany mahafantatra hoe za ty ny fidin'Andriamanitra dia zany no mahatonga anao maninona ny tenanao, manamasina ny tenanao, manokana ny tenanao. Zany no mahatonga anao misy fotoana mandeha amin'ny fadianina. Noho ny amin'inona daholo no mahatonga anao manao an'izany? Noho ny amin'ireo olona ireo, noho ny amin'ny asa nampanaovana anao, noho ny amin'ny antso ny antson'Andriamanitra anao. Ahoana hoy Jesosy teo? Ho an'ny reto no anamasinako ny tenako. Ho an'ny reto, satria anao nirahana ho an'ireo dia noho izany hamasino ny tenanao mba hahafahanao anao an'izany missionao zany. Zany ine mahatonga ry Jesosy ny tena marina ny formeny apôstôly ny tena zavatra nataony Jesosy tety ambonin'ny tany ankoatra n'ilay famonjena nataony teo amin'ny hazo fijaliana. Dia ny apôstôly ray manaparitaka n'ilay filazantsara. Dia zay no mahatonga anazy ny teny ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako, satria forme an'ireo izy, anangana an'ireo izy. Zay mahatonga azy tontolo andro Jesosy raha mamakitsika ny filazantsara nosoratany Marka sy Luka sy John, Matteo dia mandeha miasa izy. Fa rehefa hariva izy dia mandeha mitokana any anefitra, any an-tany foana, mandeha mitokana izy. Maninona? Manolo tena, manamasy tena mba hahafahany havita le asa nanirahana azy eto amin'izao tontolo izao. Zay le hoe miavaka izy, miavaka. Ianao manokana any amin'ny mangingina any zany, na ny fieritreretanao tena zavatra goavana be ny zavatra nyresahany evanjelista matoky tamin'ny omaly iny. Any anaty fieritreretanao manokana any zany dia fieritreretana maninona any? Tsara, fieritreretana madio. Ianao mety miaraka amin'ny olona rehetrarehetra io fa nososy eo, fa nieritreritrireo hafa fa nenao hafa mihitsy ny zavatra any anaty mieritreritra ao any. Fieritreretana masina, fieritreretana madio, fieritreretana tsara. Tsy mieritreritra andeha soloky olona, tsy mieritreritra ataoko ty toroteny ty amin'izay mba ka anaovan'izareo zavatra ohatran'izao. Ilaina le mampianatra olona mba hanome anao. Azo atao ihany koa no maka vola rehefa omeny olona vola, fa tsy azo atao hoe andeha ary amin'izay omeny vola, andeha any aminy any amin'izay omeny vola. Zany zao fieritreretana maninona zany? Maloto sady ratsy. Andeha ho vangiko izy amin'izay mahazo vola rehefa mba mamangy anazy ihany. Iteneniko zavatra ohatran'izao izy amin'izay mba toratorahany kely, omeny kely. Fa fitiavana no mahatonga anao mamangy, dia rehefa omeny moa ianao dia mandray. Fa tsy hoe nde angataka an'iny ny dianao any, fa tsy hoe dia tsy maka vola mihitsy rehefa omeny olona vola. Fa rehefa misy zavatra tsy tokony akana dia tsy maka ianao, rehefa hoe tokony hamaka dia maka ianao. Tsy voatany zany. Zay ny teny Jesosy hoe hany izay arosony olona eo alohanareo, fa tsy azo atao manary loatra olona. Ohatra marary izy dia mivavahanao dia omeny vola ianao, izy azy io mbola marary eo azalaina ny volany. Fa rehefa sitrana izy andeha anaty fisaorana na fankasitrahana raiso dia vidiano kabaka.
Zany hoe raha lasalabavy isika tokony olona miavaka mihitsy tsika, tsy manava-tena fotsiny hoe za hitanao ny miavaka raha lahy tsy zay, ohatra matory daholo ny namanao, iny anao fa mifo mipino resotory any an-tranony any, io enao fo mivavaka amin'ny alina, manana fanoloran-tena miavaka. Zany no mahatonga ny olona manantona anao, satria mahatsikaritra izy fa misy hery ao aminao, mahatsikaritra izy fa misy fahasoavana ao aminao, mahatsikaritra izy fa tsy mitovy amin'ny fahamasinany ny fahamasinanao. Ary zany no mahatonga pino manantona pasteur iny anay hoe fantatray manko pasteur fa inareo mba akaiky an'Andriamanitra kokoa izy, satria fantany fa tsy mitovy amin'ny fiainam-panahy ny fiainam-panahinao. Raha te hanana impact ianareo rahalahy de manana fanoloran-tena miavaka, mifadihanina matetika, manamasina tena, aza mifanadaladala am-behivavy, tovy amen zany, aza misolosoloko volan'ny olona na fananany olona, tsy tia arena maloto, misy zavatra tiana ho azo de misolosoloky ianao, mihinambola amina pino, mangatangataka amina mpiara-miasa, fa mila miavaka mihitsy ianao, manana tendrombohatra ny vavaka, manana discipline manokana. Androany alina vavaka adiny 3 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 2 maraina, ampitomboka adiny 4 indray io rapitso, manomboka any amin'ny 10 any ka hatrany amin'ny 2 maraina na amin'ny 1:10, tsy fantatra hatrany amin'ny 4 maraina, manana fanoloram-tena miavaka. Zany no mahatonga anao fenon'Andriamanitra hery mandro aman'alina, fenon'Andriamanitra hery de manomboka any amin'ny tsy hita maso ianao manao an'io, ianao le tsy hitany olona, fenao amin'le hitany olona manompo am'izay, eo am'izay ianao no asehon'Andriamanitra, asehon'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona ny hoe mpanompoko ty, amarininy ny zavatra teneninao, vao mitenanao hitanareo Andriamanitra amin'ity herinandro ty moa jereo fa hitany fitahin'Andriamanitra nareo, miteny an'izany ianao de amarin'Andriamanitra amin'ny olona reny, satria ianao olona miaraka amin'ny isanandro, ianao olona mitokana miaraka aminy any amin'ny mangingina, amarininy ny teny alokon'ny vavanao, satria ianao olona sakaizana. Mitsodrano ianao de amarin'Andriamanitra mitsodraninao. Ianao rehefa tsy ao tsara na mitsodrano zany izy olona amen, ianao za manamelika ny tena de mino anarangary telo rety zavatra teneniko fatany any fotsiny rety de hitanao fa ohatrany hoe mifanadala amin'olona ianao am'izay fotoa zay, fa misy zavatra tena sanao izy ngizinina mihitsy eo anatrehan'ny olona noho ny antoka anananao am'le fitony, am'le fanoloran-tenanao, satria renao hoe nivavaka ianao, renao hoe mifandray amin'Andriamanitra ianao, renao hoe masina ianao de samijoro ianao ohatran'ny Elisa hoe raha mierina ny taona toy izao dia hitrotra zazalahy ianao, préciseny mihitsy hoe lahy io zaza io, préciseny mihitsy hoe raha mierina ny taona toy izao tsy anaty kibotsony izy fa eny tananao. Nefa Andriamanitra tsy niteny an'izany tamin'le tenenao aminy zany, le izy tsy mafantatra hoe inona ny problème an'io, fa le zatovina ny teny hoe tsy miteraka an'io, bon aleo ateneniko zavatra ohatr'izao izy, fantany fa tanteraka zany, satria inona ny antony, aizana hitanany Elisa rehefa tadiavina any an-tendrombohitra, eo foana izy, zavatra nolovainy tamin'ny rainy am-panahy io, aizany hitanany Eli eny a-Karmela, raha mitady eny Eli zany ny olona, tsy mitady azy eny an-tsena hoe am'le mpivarotra composé eo ny petrapetraka, ao foana ny ahitako an'iny, iny akaikin'le taxi phone iny ao foana ny ahitako an'iny, tsy zay iny ary am'ry mamany bozery iny, am'le rahalahy riny ndray iny zay fa tena tsisy sakafo iny zay, de zareo manko matetika mahandro any-kotrana rehefa atoandro any iny zay, tsy any nitadiavana any Eli, fa raha hitady iny Eli ny olona any an-tendrombohitra Karmela, raha hitady iny Elisa ny olona satria zanak' Eli ara-panahy eny an-tendrombohitra no hitadiavana azy, manamasy tena. De jereo tsara, misy mpanjaka naniraka olona andeha hitady any Elisa indray andro, hoe endana saivo mankaty Elisa, saivo mankaty Elisa, donga omena anareo zany. Ato amin'ny mpanjaka faharoa zany, mpanjaka faharoa toko voalohany, vakeo manomboka amin'ny 15.
lehilahy n'Andriamanitra dina manjo fa eny namalika raha lehilahy n'Andriamanitra tokoa dia aoka nisy aho natsaka ary dia nisy aho natsaka avy tany an-danitra fa nandeha aminazy mamy. Jereo nareo tsara io, jereo tsara. Le mpanjaka naniraka hoe ndana tadiavinareo aty Elisa iny, Eli tana tadiavinareo aty izy. Aizanay ny ahitana azy eny tendrombohitra eo am-pivavahana foana zany no ahitana nyity ragaty. Zany rahalany tokony ahitanantsika foana eo am-pivavahana foana. Rehefa sendra mikorokorana reny nareo, miresadresaka elaela reny, nisy blagblag tsy madinidinika reny, mampirahalahy reny, de efa enao manomboka tsy mahazo ainy zany fananao zany, satria efa elaela ny resaka de teo foana, ny gagagaga foana, ny korokorana teo. Enao somary manomboka mavesavesatra ny fananao, zay raha lava leo hiala kely aloha mankaiza ianao fa afaka ndray ianao zay. Namanao mety mbola eo tokotokika eo, namanao mety mbola varina eo, ianao efa andray ianao zay manovoery, fa andray ianao manolo tena, andray ianao manamasy tena, andray ianao mamaky baiboly. Eo ndray ianao tsy voatery any amin'ny tenibohitra arabaky teny io fa tenibohitra ny vavaka. Zany hoe eny amin'ny avy foana no ahitana anao, avy nitory tena ianao, lasa ianao mandoalika, avy namaky baiboly ianao, avadika ho fahasoavanao anao zay zavatra nivakinao teo. Tokony eo am-pivavahana foana rahalahy no ahitana tsika reto eo am-pivavahana foana. Eo no anamasina n'Andriamanitra anao, eo no ampahireza n'Andriamanitra anao. Aza lany fotoana doroka zany tsika. Tanareo le mipetraka fotsiny reny atsasakadiny nadiny rey 10 minitra tsisy nenenina tao, de mijery zavatra anankiray, mijery an'ire manga ry, mijery an'ire lanitra ry, mijery an'le alika kely tsisy atao eo, miara tsisy atao amin'ny alika, mijery an'ireny akoho na voron'ireny angakoho reny. Fa manokana fotoana eo am-pandoalena foana ny tokony ahitanantsika. Raha te ho lelana fiantraikany ianao, zany ny zavatra atao, zany ny zavatra atao eo am-pandoalehany, eo am-pivavahany. Aza mandany lany fotoana zany, zany ny tokony ho fanoloran-tenantsika zany. Teny tadiavina Elia ary ndana jereo fa netendrombohitra any in'izay. De nisy mpife 10 izy anankiray mba amina 10 feheziny, olona raiky amy 10 andeha hiakatra ny tendrombohitra. De maninona ny tendrombohitra li teo? Maninona izy teo? Petraka. Zay mety efa reraka nandoalika izy eo, satria efa eo mihitsy ny fiainany. Mipetraka izy, mandinika, mifantoka. Tonga de niteny sefin'io 10 lelan'Andriamanitra, midiny ianao atsoiny mpanjaka, satria reo nahazo baiko avy any, zay vao mankaty izy. Fa Elio izy namalika nanao tamin'ny mpife 10. Raha lelan'Andriamanitra tokoa, tezitra manko izy. Nareo ohatra ny fanrebireby raha lelan'Andriamanitra tokoa ao izy de aoka izy afo milatsaka avy any an-danitra. Satria fa Andriamanitra tsy niteny taminy mihitsy hoe levon'ireo olona reo, fa io tonga de fampiasana ositra am'izao fotsiny. Raha lelan'Andriamanitra tokoa ao de aoka izy afo ilatsaka avy any an-danitra, andevina anao sy ireo 10 fehezinao miaraka aminao reo. De namaly ny afo sa tsy namaly, tonga de levina le zalahy ny olona raika amy 10 zany teoneo, tonga de laveniny. Hitanao zany, raha vao ianao zao ny olona, za tsy miteny hoe mandevona olona ndray, fa raha vao ianao zany olona tsara fanoloran-tena, fandray amin'Andriamanitra foana, masina ianao tanteraka io zavatra teneninao io. Zany eneny mba tonga anao maminany eo amin'ny fiainany olona, mitsodra ny olona, mideklare zavatra eo amin'ny fiainany olona, de misy impact le izy. Inona no mahatonga le impact? Le fitondran-tenanao aty amin'ny mangingina, le fanoloran-tenanao aty amin'ny mangingina, le famasinanao aty amin'ny mangingina.
le firaisanao amin'Andriamanitra dia mangingeny dia ny masom-bahoaka eny amarin'Andriamanitra ianao. Ohatran'izay le izy rahalahy, tsika zany tsy tokony olona tsotsotro zany, tsy tokony olona komikomika, donidonendrona, badobado, olona iomemezana pino, tsy tokony ohatry zany tsika, fa tokony rearea mihitsy ny pino hoe izany ny pasteranay zany, zao ny toritenin'ny pasteranay tao, zao ny taridalana ny meny tao, zao ny tenina votsitry dada tao, zao ny zavatra ny resahany tao. Tanteraka amin'ny fiainan'ny olona ny zavatra resahanao, tokony ho tanteraka amin'ny fiainan'ny olona ny zavatra resahanao. Averenao azafady, tenenao amin'ny namanao io zany zay. Misy rahalahy mpitondra fiangonana indraindray nefa nisy tato daholo zany, rahalahy mora tezitra, rahalahy mitady ajaina loatra, dia hozononareo mpino reo, dia mijoro vavolombelona mihitsy izy hoe zay hozony kozy tsisy tavavoaka zany. Fa nisan'izany tato, fa nisy olo zao mizoniko ohatran'izao dia zao nilazo anazy. Zany verangano resahanao amina mpino any, tsy ny raha nanozona olona ianao, fa ny raha naitsodrany olona, ny raha naminany zavatra tsara amin'ny fiainany olona. Tsy ozona ny tokony hireharehanao, fa teny pasoavana. Mba teny pasoavana ny resahanao amin'ny mpino dia tanteraka amin'ny mpino le izy. Zay le izy rahalahy, raha tianao hiaino anao ny olona, manamasinantena ianao, manokana tena ianao, tsy hoe te hiavaka eo anatrehany mpino fotsiny, tsy hoe te hiavaka hoe zany hoe pasterinareo e, ajaony ray aman-dreninareo ampanahy, nareo mila manaja anahy. Tsy zany, tsy zany, fa mitadiavan'Andriamanitra any amin'ny manginginana, manana fanoloran-tena miavaka andro aman'alina, andro aman'alina. Raha mbola vitsivitsy ny mpino amin'ny atoandro ianao, tsy dia manana asa firy ianao, fa vavaka no atao. Raha miamaro ny mpino, mimiena ny vavaka vitanao amin'ny atoandro no ny amin'ny fikarakarana ny mpino sy ny toriteny, amin'ny alina ianao feno hivavaka, ary asio fotoana hitokananao, tsy andraisanao olona, tsy hanaovanao asan'Andriamanitra, fa hitokananao, tadiavanao an'Andriamanitra. Tsy fatapre mety isaky ny alaka misy zany, tsy hitenao fa ny tendrombohitra, mety isaky ny talata izany, tsy azo nizaniza tadiavina mihitsy ianao, fa ny tendrombohitra raha tsy hoe misy zavatra urgent hoe misy olona marary mafy, dia mitady ianao ny olona, iny ianao fa midina andeha hitady, andeha amonjy ao. Mila manana fitondran-tena miavaka sika, mila manana famasinana miavaka tsika, izany mampanompon'Andriamanitra tsika raha zay. Zay ny nataon'ry Jesosy zany miavaka izy, zay ny nataon'ry Eli miavaka izy, zay ny nataon'ry Elisa. Zareo vao miteny zavatra ry Elisa reo, tanteraka foana ny zavatra tenenireo. Zareo fa manantona anazy ny vahoaka, ino tompoko, tsara ty toerana ty saingy ratsy rano, tsara ty toerana misy anay ty araka zao hitanao zay saingy ratsy le rano eto, matimaty daholo ny ankizy eto, tsy mampavanonany ty tanàna ty, tsy mampavanom-boly ty tanàna ity. Dana maka lovia vaovao nareo dia asio sira ao anatiny, hoento aty, atsipiny any amin'le nivoahan'ny rano, manomboka eto izy dia tsy fahavanona nanaka intsony seho eto, tanteraka le izy. Tanao zay teneniny dia mitranga, zay teneniny dia tanteraka. Kenao olona voko be isan'andro, tsy mifadianina, fa nososy amin'ny vehivavy, miblako foana ny asanao, tsy tanteraka zany ny zavatra teneninao. Na dia izingizina any ianao hoe rabababa sekelere bobosa mampanompon'Andriamanitra manomboka zao ianao, tsisy tanteraka zany. Raha bobosany ataony olona anaranao manomboka eo, fa ianao tokony olona miavaka ianao, tokony olona miavaka mihitsy ianao, tsy dia mifanososy loatra amin'ireo mpino ireo ianao kanefa mifanera sera aminy. Zareo tsara zay vao mbola nampiasaiko zay, tsy maninona hoe tsy mifampitakosokosona loatra fa lasa tsisy dikany ianao. Zay na nanarako paster anankiray tato anatin'ny fiangonana, dia miara mikakakaka amin'ireo mpino ireo,
de fakakaky de mifampisakambona amina ranabavy anao karaha de reo rahalahy reo de mifampitakosona amreo tsisy hiaja nitsony ianao. De le pasteur le mpino koa de tena mijoro vavolombelona amiko mahafinaritra pasteur anay ity izy de tsotra izy de iny zestiavany de zao teneniko ianao rahalahy mila somary asio distance kely le mpino fa rehefa kelikely ihany ho leo anao reo olona ireo ary tsy masina amreo tsony ianao tsisy dikany amreo tsony ianao satria anao lasa ohatrany olona populaire be amreo olona reo vulgaire be tsisy hiaja nitsony ianao rehefa kelikely. Androany ireo mijoro vavolombelona ty amiko fa olona tsotra ianao olona milamy ianao falososy be fa rehefa kelikely ianao tsisy dikany amreo na miteny zavatra azy ianao tsisy lanja ny zavatra teneninao fa mba asio élan ihany mba asio distance ihany ohatrany ataoko amreo anareo mahita na falososy amina pino zany sa hitanareo zany kanefa za tsotra amle pino za tsy mba hitanao eo misy pino 5 na 4 de eo miaraka amreo nareo mahita zany sa mba mahita zany nareo reo jerenareo tsara reo fihetsika reo eo misy pino 5 na 4 de milahatra amina seza eo de eo koa miaraka amzareo de mivilagy re zareo de mivilagy koa tsy aritanareo nanao an'izany ana iray mandeha azy tsy aritanareo manao an'izany tsy maintsy miavaka ianao tsy maintsy isitanao reo olona ireo fa ianao tsisy dikany amreo raha manana fiainana ohatran'izany fa rehefa mitondra asa fotsiny ianao any ndao any tendrombohitra ranabavy ndao any amin'ny tendrombohitra ladinareo miaraka eny de afaka mikorana afaka fampahery fa de le hoe hipetraka eo de hikorana eo de anao pasteur mahafinaritra pasteur nay taloha tsy mba ohatra anao eo miavinavina zay de iny anao de mizesta zany ray de zany olona tsotra zany manety teny tsisy dikany tsony ianao rehefa ianao afaka mifanerasera ianao afaka mitsikitsiky fa asio élan foana afaka miresaka ianao mety 10 minitra amina mpiara-miasa mety hoe miresadresaka eo fa be zany 10 minitra zany rehefa aveo rehefa misitaka ianao tokany ianao mamaky baiboly ianao mandinika ianao vavaka ianao fa tsy azo atao zany mifanososy amina pino zany tena zavatra fadina izany rehefa mandeha mamangy pino afaka mikorana ianao any an-tranony any afaka mampahery azy ianao fa tsy zavatra rehetrarehetra zao de ataonao resaka daholy mifosa olona izy de eo koa ianao manampy anazy mifosa olona le raha nada amitsika iny pasteur ohatrany hafahafa izy iny de eo koa ianao fa manohy iny ane misy taona za mbola nanatra an'izy iny tsy mety zany mazava tsara aminareo ve zany zavatra zany ianao zany tsy mifanososy jereo tsara le ataoko reo hoe ovenano hitanareo nifanososy tamreo kanefa za koa hitanareo fa mitsika amreo foana ohatrany ataon'i Jesosy Jesosy tsy mifanososy amina vahoaka zany de sa misy mofo gasy eto ranabavy aizy ianao mividy ny lafarinina io fa izy raha vao izy mifanosy amina pino zay na amina vahoaka de maninona izay miasa izy zay iopernasa izy zay mampianatra izy zay mitory izy zay fa tsy le mikorokorana tsisy dikany reo zany no mahatonga ny olona tsy manisy ajany ianao raha ohatra ka mifanososy amina pino ianao mazava sa tsy mazava zavatra zany tsika zany tokony olona miavaka amin'ny fanoloran-tena tsy miavina fa tsy hoe rehefa indray hiaraka tendrombohitra amina pino de tsy mikorana mihitsy ianao tsy miresaka mihitsy ianao de tsy mba misy ambiance mihitsy miaraka aminao eny ohatrany ataoko reny nareo mahita tsara le ataoko de zareo tsisy pino afaka tsy anaja zany ato satria za tsy mifanososy aminy ary na mikorana izay ireo za tsy mikorana marobe zany avelako reo mikorana rehefa sendra miaraka reny na anaty tomobile mikorana reo ao fa za tsy de manohy firy zany fa leo nenireo mikorana ao tsy tonana miteny zavatra indray mava de fa ampy io zany avantarana tsy miavina zay le izy zay manana fanoloran-tena miavaka pour foy mihitsy fa mpanompon'Andriamanitra iana manana fanoloran-tena miavaka zay angamba ny rahalahy ny zavatra hoe
fohifohy azo atsidika indray a amintsika manomboka zao de asa ozy zava-pisay rehefa makany atany masady zao ny olona de ohatrany mahita apôstôly mahita anareo ohatrany miona am'ireo apôstôlyn Jesosy reo olona manana hery manokana olona manana fitondran-tena manokana nareo pastera reo tena mba hita mihitsy hoe niona tamina pastera marina izy niona taminao avy nivavahana pastera marina izy nivavahanao avy nandre pastera marina izy nandre nitory-teninao tsy olona maivamaivana rehefa mitory-teny tsy olona maivamaivana rehefa nametra tanana tsy olona maivamaivana rehefa nitsodrano fa olo pasoavana hiampitanjavatra ny olona avy nivavahanao ohatra ry apôstôliny Jesosy tsara angaty tsy manaiky zany raha tsisy fiantraikana amin'ny fiainan'ny olona ny fisiko zany no mahatonga anahy tena manoka teny tsy mandany lany fotoana amin'ny zava-poana raha manana tele nareo tsy mandany fotoana amin'izay zavatra rehetrarehetra mandeha amin'ny tele eo mitahiany tomponareo any amin'ny toerana misy anareo any amin'ny postenareo any tsy mandany lany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany de maraina mandraparivo miandro nareo de hitady akanjo ao bazary ao ady akanjo ty mbola vidiko ty dray andro any ty mbola vidiko intelo isan-kerinandro any bazary foana ny hitananao hitako ta bazary tary pastera teo hitako namadibadika kiraro tary izy tsisy vola izy amin'io fa de mandehandeha eny tsy fiainana mpanompon'Andriamanitra izany tsy fiainana mpanompon'Andriamanitra manomboka zao rahalahy aleo anana tanjaky nareo reo manomboka zao de anana fijoroana vavolombelona ny olona rehefa mitory-teninareo misy vesatra ny zavatra tenenin'le evanjelisteny misy vesatra ny zavatra tenenin'le mpanompon'Andriamanitra iny